Vidéo anankiray vaovao be ity androany ity iarahako miasa miaraka amin'ny orinasa Flora. Zavaka aminareo tsotsotra hoe maninona misy an'ireto zavatra anankiefatra eto mipetraka eto amin'ny birao aketo. Ireto zavatra eto zany no mentrareo anao anaovako dokam-barotra Magnantso Beaumartin ana. Fanamarihana fotsiny dia ny ety am-boalohany za tsy manao dokam-barotra mihitsy raha tsy produit nampiasaiko sy tena nahafapo ana. Zay efa mizara aminareo. Afapo efa nampiasa an'ireto nandritra ny 2 herinandro zay zany nampiasa an'ireto mipetraka taty amiko indrareo antony mampatonga anazy efa manomboka fa miasa asa zany le produit. Fa eo amin'izay zany zao le nanahirana kely hoe nanontany anandrareo hoe Magnantso Beaumartin ohatrany ahoana ny fomba hitondranao an'ilay vidéo dia hoy zaho andraso mihitsy aloha zaho aloha hiresaka amin'ny abonnéako dia ny abonnéako mijery hoe inona ny dokam-barotra tsara indrindra. Ato anaty vidéo andro aty zany dia miasa be ianareo satria tsika sy nareo 7:04 no hiaraka konkonina hoe ohatrany ahoana nanovantsika an'izany dokam-barotra zany. Zaho ary nahita hevitra maromaro any fomba hitondrantsika an'izany dokam-barotra zany dia eo koa tsika miresaka ohatrany ahoana karazana dokam-barotra izay hita eto an-toerana mazava ho azy fa ny anazy inspiraka efa hitakitako tany anatina dokam-barotra tany no ezahako ataingana ato. Fanaovana dokam-barotra voalohany anankiray ary ahoana hoy izy nareo raha ataontsika placement de produit. Zavatra maromaro nefa anisany mampiome ao anatin'ny placement de produit satria fotoana ilay sujet anavatra izay ataonao na vidéo io ninona dia tsy misy ifandraisana amin'ilay produit izay apetraka ao eo. Sary tsoary hatramin'izao izy mbola tsy tonga ihany. Ny andro ty efa nokalina be tena mitaitaina ary andeha aloha izy aloha atsoko ka allo tena maty ny findainy miandry anazy ihany aloha zany. Ao anatin'izany aleloha zaho aloha ampiasa an'ity sensual oil ity satria ato aorianan'ilay izy misy soratra hoe anti stress ary ny fahafantarako anazy zao dia tena stressé be mihitsy tena alina ihany ty andro ndry to manino ny findayako tsoary fa taiza foana ianao efa ho avy ianao anomatena sandy soa fa manana an'ilay sliminol ve tsy fantatrao anti-cellulite izy dia brûle graisse dia raffermissante mba vonibonina mandray ianao malala. Aza matahotra ianao hoe ianao koa ngefa nanomanako an'ilay huile d'endurance maxi ie mampitombo ny endurance sy tonique fortifiante izy dynamisme sy misy antidouleur afaka manao fety tsara tsika tsoary ho tonga ihany le tsoary malalako. Atao be moka be atao amity efitrano ty zany tsy hanimba ny fetinaizy tsoary nareo ry moka so ihany fa misy an'ilay produit an'ny marque Flora odi-moka aleo mihitsy aloha hosorako an'ity manodidina ny fandriana satria eto isahay no anao fety manitra citronellerie izany. Fomba fanaovana dokam-barotra anankiray ihany koa azonareo fa nahita koa le téléachat reny dia koa mieritreretiko ho atao ihany. Téléachat aloha zany no tena fomba fanaovana dokam-barotra tsy miafina indrindra. Torazo ato anatiny téléachat ny vahintsika androany zany dia tokony andraikitra avy ato amin'ny Flora Madagasikara ary notantsika an'ireto produit anankiefatra ireto. Coucou Tao. Bienvenue Rabadon. Bonjour Magnantso Beaumartin. Madame Rabadon. Madame. Reto zany ny produit du jour tsika amin'ny Flora. Ty zao sliminol. Inona zany zao ty sliminol ity? Anti-cellulite izy ty dia brûle graisse zany hoe manalatavy. Manalatavy? Tena marina tokoa. Dia ty indray ho an'ny lehilahy mikotrana. Tena tsara dia tsara kosa. Ty zany zao inona zany zao ity odi-moka ity? Anti-moustique izy ty. Mazava ho azy. Ary ty anankiray ity tena marina be anay ihany koa. Sensual oil izy ty. Sensual inona moa zany? Huile de massage. D'accord. Manahoana ny fofony tena manitra dia tena manitra tokoa izy reto tena tsara be. Andray bon zany mahafinaritra be kosa. Karazana fanaovana dokam-barotra anankiray ihany koa dia manao resaka izay tsy ho resahanao amin'ny fiainanao andavanandro mihitsiny. Manao bokona kely vadindry tato ato izay. Tsy fantatrindry izy ny akaiky mikotra
otrany sady mampiasa an'ilay maxi huile d'endurance ny marque Flora zay tato ato dia izy ihany koa jerendry manana an'ireo courbature rehetra sady mampitombo ny endurance ny eky rehefa sendra mikotrana izy ary ndeha ataoko mampiasa koa zany ny vato tena tenaiko an'io zay ary taony namba be ke fiarahana reo tato ato fampiasa n'ity sensual oil ity izay mivady mba hampa atsirotsiro ny fiarahanay tandry ny ekena moza tato ato mba hitako mihitsy hoe ny endry satria ke izay mampiasa n'ity slimming oil ny marque Flora de Madagascar ity ihany koa endry ihany moa fa rehefa alina ny andro dia mba afaka tsara zay aloha miala matory satria izay mampiasa n'ity odomoka ny Flora ity l'Amérique fiainanay miaraka Flora Efa nao dokam-barotra zay tsy voatery foana hoe manao spot publicitaire anankiray ianao dia alefanao amin'ny télé anankiray fa mety amin'ny teo ilay izy ohatra hoe ahafantarana ny produit anao dia afaka manolotra an'ireo karazana fandaharana. Atolotry ny Flora Madagascar izay ahitana ny produit Maxi, huile d'endurance, augmente l'endurance tonique et fortifiante, Sini, Oudmouk, anti-moustique, protège contre les piqûres de moustiques, Sini, sensual huile, huile de massage aphrodisiaque, stimulante et anti-stress, Deltona Tiarine, Arni, slimming oil, huile amincissante, anticellulite, brûle graisse, raffermissante, Anao, Clashni, Antipo Martin. Ahoana moa ny resahantsika resaka dokam-barotra indrindra ka ao anatin'ny kolontsaina gasy ka tsy resaka an'ity dokam-barotra arakiran'ny malagasy ity. Produit Flora Madagascar, 100% naturel. Mety amintsika jiaby. Misy ny maxi, misy slimming oil, misy sensual oil, satria ny odomoka. Produit Flora Madagascar, hitany amin'ny pharmacie rehetra manjatra anao. Azakagatsony ianareo raha any aoriana aminy misy mpanao dokam-barotra na mpihira mpanao dokam-barotra anao dokam-barotra toy izao. Miarabantsika rehetrarehetra un jeune poussin. Za moa zany efa fantatra teo amin'ny sehatry ny hoe famoronana hirana dokam-barotra maro isan-karazany aza misalasala mihitsy ianareo manana produit ianareo tianareo alazy, tianareo lasa buzz, tianareo lasa single anankiray afaka andihizana enina anatina karazana lanonana maro isan-karazany ary ny hiran'ilay produit anareo za zany efa avanana amin'ny sehatra io efa taona maro izay no niara-niasa tamina karazana orinasa manokatra hirana dokam-barotra reny saika ny ankabeazan'ireny hira mandeha any amin'ny anao manjery télé, radio, facebook, internet rehetrarehetra reny dia saika un jeune poussin avokoa no namolavolana azy ivoaka toy ireny ny vaovao moa zany dia ny famoahana ny album faharoa mitondra lohateny hoe dokam-barotra ny taona 2024 2.0 moa zany tsy CD itsony zava ho azy tsy kasety itsony clé USB toy itony zany no amidinay misy anireo rakikira rehetrarehetra mitahiry ireo lyrics rehetrarehetra ireo single rehetrarehetra izay misy ny dokam-barotra rehetra izay nosoratako natao nihetsika misy mihetsika misy ny slow misy ny zouk misy ny reggae karazana gadona rehetrarehetra mba ahafahantsika samy mahazo ny anjarantsika rehetrarehetra afaka miara-miasa ny karazan'olona be dia be mihitsy tsy voatery hoe produit fa mety ihany koa raha ohatra hoe afaka mivarotra olona raha ohatra koa ianao zao ohatra hoe milatsaka hiditra amin'ny sehatra ara-politika afaka mamorona hira efa misy efa be dia be mihitsy ny répertoire misafidy fotsiny ianao hoe inona sujet inona ny thème ahoana ny gadona dia faraikitra izao inona ny zavatra andrasan'ny mpanjifa avy aty amiko dia hoe ny alafosany entana hatreto zany mbola assureko zato isan-jato ny fahalafosany entanareo rehetrarehetra na alafosany vatanareo rehetrarehetra raha tena teneniko anareo ny sanganasako mbola afaka manindry zato isan-jato ary mbola afaka miteny mihitsy hoe mbola afaka manindry an'ireny karazakira amin'izao reny na ny glow pop zany ninona eo amin'ny sehatry ny ara-mozika moa izay mpanakanto sampinamana daholo Ramazoto anao resaka featuring mondry glow pop tsy manina tsy problème zany miaraka amin'ny glow pop izay non tsy menada zay roa Oi lalao marana antsika ty vidéo anankiray androany ty reto produit rehetrarehetra
rehetrarehetra raha misy mahaliana anareo dia any amin'ny station Shell sy station Total rehetrarehetra mety ahitana anazy dia eny amin'ny pharmacie rehetrarehetra ihany koa raha liana ianareo ohatra amin'ity le Slim in Wall ity zao dia afaka milalao ianareo afaka mividy eny amin'ny pharmacie mangalana nareo selfie zany miaraka amin'le ticket de caisse vidinareo le izy dia alefaso amin'ny page-ny Flora Madagascar tanina namantsakaiza rehetrarehetra raha anjara amin'ny fanomezana like ianao no be j'aime indrindra dia azo ianao pack Flora anankiray le pack Flora zany misy an'reto zavatra anankiefatra reto miaraka amina mise en beauté gratuit amin'ny Kalasoa ao amin'ny premier étage ny hectare 4 tapaka ery akaty fotsy ery ty produit anankiray ty indray dia mahazo pack Flora anaty iray dia mahazo un mois d'abonnement gratuit ao amin'ny fitness club ery Ambohitrarahaba ny super maquillage eny Ambohitrarahaba eny raha ohatra indray makasaly miaraka amin'ny sensual wall ianareo dia akoatran'ilay pack Flora izay tonga dia efa mandeha ho azy mahazo massage relaxant amin'ny soft end eny Isoraka soft end eny akaikin'ny bara Jean Laporte eny Isoraka eny ary farany raha mividy an'ilay odimoka ianareo dia mahazo pack Flora anankiray dia mahazo ihany koa pack relooking anankiray ao amin'ny Kalasoa ery ambony hectare katapaka eny akatapaka eny akaty fotsy zay mikasy an'ity vidéo ity aza misalasala mizara misabona raha ohatra mahafinaritra anareo dia amin'ny manaraka indray manam-piona manam-pitapa ho antsika rehetra indray ny tenako aza miara-miantso Martin